alady voalohany zany hoe alady voalohany ao anatin'ny volana fevroary saingy fatelon'ny volana fevroary isika amin'ity androan'ity tonga soa ato anatin'ny le Jite du Dimanche izay isan'ny anaranao ihany koa ny tamberin'ny herinandro misy ny vaovao isan'ny songatina tamin'ity androan'ity izay aloha no arantsika mialohan'ny hitsidiana sy hamerenana indray ireo zanam-pandarana izay nisongatina tamin'iny herinandro iny. Tokony tamin'ny folo ora teo no nisehon'ny loza niotsaka ireo vato lehibe tetsy ambanina mpahamarinana ambanin'ny rova raha ny fitantaran'ireo olona resy nahita ny zavan-tranga mifandimby niotsaka ireo vato raha tambatra mantsy miisa 5 ireto vato niotsaka tamin'ireto trano ireto. Niotsaka zany vato io teo amin'ny lamosiny io zany nisy vato anankitelo naraka anazy ray ato dia ray azy deratsy ambony atsy azonao. Ny olona zany tsy nafantatra hoe nianjera le fatsany dia nianjera le faty nisy trano hazo anankiray ambony ery misy trano hazo trano briky anankiray teto dia nisy trano hazo anankiray teto io zany le vato ito ambany ito fitambaran'ny vato nianjera teo zany anankidimy raiky ambin'ny folo zany olona naratra teto 4 amin'ny maty sikirina tao zany misy zazakely dia misy olon-dehibe zany tena marina amin'ilay izy. Ohatra ny fahinona izany ohatra hitanao zany letany vato hitanao re zany camion manaraka vato reny manaraka vato anatin'le peine re zany ny fataranain'le zavatra teto mivadiko na nasalama teto ary natsaita mbola torana raha mivadiko teto na inao le zavatra nitsanga tamin'io zany. Zay moa ry ambany ery mipetraka dia nikrisa le vato namovoka be dia namonjy an'le tsisy ana zany jerena zany zay olona maty le naratra zany aloha mivondrena aloha. Dia ny olona maty 4 dia ny olona naratra angamba tsy haiko amin'ny anaky 4 teo naratra tao 7 sao 8 trano 4 no enjera teo ambony teo voazeran'ny vato dia ny zara 3 vato zany dia tingeda be ty ny tavajana teo ny ambony reo no tafantony reo ambony reo sy ny tapany. Tokantrano miisa 9 no tena voakasika mafy tamin'izany, trano miisa 2 tena rava tanteraka, trano 9 kosa mbola azo noraisina ireo entana tao anatiny. Ireo fianakavian'ireo niarambona izay avy hatrany dia namonjy azy ireo. Fianakaviana izay dia nare telefônina izay tamin'ny folo hoe nisy vato be nianjera teny ambanina mpamarinana dia niala izay avy nandorany fotsiny mipetraka dia namonjy ilay fianakaviana namindra entana izay. Fa ny fianakaviana sasany zany misy maty 4 fa ny fianakaviana sasany zany moa mbola tsisy naminina dia tsy maintsy miala zany zay fa tsy tafapetraka ety tsony zany zareo amin'izao. Ie hamonjy any aminay izy apetraka tsisy naratra zareo ny entana sy ny trano zany navelana akatona fa ny entana zay tratra nasorona daholo. Olona 2 no namony ainy nandritry ny loza, 2 hafa kosa maty vao tonga teny amin'ny hôpitaly Ashera. Tamin'ireo 4 namony ainy ny zazakely vao 2 taona sy tapany iray tsy tao an-trano fa nandeha niasa ity rainy. Manao lena sakatovakotory zany azako dia telefôna nazanao mitsaka le tany eny ambanina mpamarinana dia lasa krosy navelaka ny tômôbila zany tsy fanjevony any aloha fa le tsy maintsy ilainy zanako navotaka nefa tonga taty tena matindray le zandra le ila matoty reniko nefa mbola marary mbola tsy fantatra hoe ahoana rafavany reniko io mbola maty ao hitanao zay zany efa nietritra hijeran'izay mihitsy le taloha dia efa landama le izy efa tsy nanina tsony nefa izany hoe maimana indray zany le tany zao dia niotsaka vany le izy dia tsy ady amin'izao zany tsy maintsy aloha maila amin'izay nefa na maila ary no ohatra amin'izao lazana fohatra amin'ny anjanaka amin'ity nefa zanaka tsy fohy mitsy le farankely. Isan'ny fianakavian'ilay ramatoa iray izay namony ainy ihany koa imbola izay vao nahareny vaovao ratsy dia nanantona avy hatrany tetsy amin'ny hôpitaly Ashera. Dia rehefa nianjera le vato tao ambony trano zany nianjera vato boribory be efa teo efa zay mbola akizy zany efa nilalao tao ambony vato dia io zany no nianjera dia rehefa nianjera io dia mifoakan'le trano rehetrarehetra reo dia zay naheno moa nitsoaka ihany tamin'tao dia ohatra navoan'le zaralaka zao nitsoaka tamin'tao dia narahan'le vato fa ny anabaviko sy mipanampy nitavela tao an-trano mihitsy zany dia potipotika tanteraka dia le trano teo ambany ny zanaky ny anabaviny tatany koa tonga dia maty tao kory zareo manaka tonga dia maty tao.
dia le vato mosilaka ny tazomin'ny zavoka zany sasany dia ny sasany tafita teretran'olona teo ambany dia izay le fisehoan'le loza tsy nieritreretina mihitsy. Olona 12 ambiny kosa mbola manaraka fitsaboana ety amin'ny hôpitaly Asiera hatrany amin'izao fotoana izao. Isan'ireo manaraka fitsaboana ity raim-pianakaviana ity izay efa namela taketra tamin'ny fianjeran'ny vato-pe farany teo ambanina mpamarinana ihany eritaona lasa izay ary izao ny herin-doza izao indray. Ny tena marina amin'izy zany dia zany voalohany voatsinjo voalohany indrindra za manko le farany ambony dia nandalo tao amiko zavatra zay nakany amin'le olona tany ambany teo amiko zay vonidina any ambany le za le fa voatra zao koa tamin'ny heritaona dia ia le mialoko ohatrany zany dia mianatra mandeha tokoa zany mianatra mandeha hatramin'izao fa mbola tsy afaka fa mbola mitiana amin'ny hazo rehefa mandeha midina na miakatra dia izay nipotrany zavatra io avy any amin'ny le vato be dia hitako zao iny vato be java-metsika tonga dia miseny tao zany napotobato manaraka an'le vato koa mbola taty amiko daholo nyfanesinесy tao aty potipotika aby mety amin'ny lohako aty zay mba misaotra an'Andriamanitra rehefa mba tsy maty aloha fa satria avy nandeha le vato be io dia mbola mandeha koa le kokokan'le hainy kokokan'le tany sy le any daho amiko aby zany voalohany indrindra voatototra tao zay vao nandeha any ambany. Ankoatra izay dia mbola miisa 10 ireo olona tsaboana ety amin'ny Asiera. Polytraumatisme no tena mahazo ny akamaroan'izy ireo. 4 no somary atahorana ny ainy ny nambaran'ny mpitsabo. Efa tonga tetỳ amin'ny hôpitaly namangy ireo manamanjo sy nijery ireo marary ny avy eo anivon'ny fitondram-panjakana androany maraina. Nilaza izy ireo fa hiantoka iray manontolo ny fitsaboana ireo marary ary nanome tolo-tanina ho an'ireo fianakaviany ny manamanjo. Tsy niandrasana ela ihany koa fa nambaran'ny prefektura n'Antananarivo androany fa avy hatrany dia afindra toerana ireo olona tandindondoza ary andraisana fepetra entitra. Dia andray fepetra entitra manomboka zao io moa zany efa voalaza matetika rehefa misy voalaza matetika aminay manjery hoe be da be ny danger iminao eny amin'ny toerana iny fa tokony hiala ny olona tapitra angamba zay ny fifampiresahana fa andray fepetra entitra zany zay rehetrarehetra déclaré zone rouge eny amin'ny toerana iny dia tsy maintsy évacuena daholo zany ao anatin'ny fotoana fohy. Ny OMC élargi moa zany tsy maintsy hivory androany hariva na ara-pitso maraina hijery ny fomba natanterahana an'izay satria tsy maintsy hiarah-miasa amin'ny force zany ny gendarmerie ny police pirenena sy miaramila zany ny fanalana ny olona fanampiana ny olona hiala teny zany. Raha niverina tetỳ ambanina mpamarinana indray izahay dia efa noraisina avokoa ny anaran'ireo olona izay avy faritra anatin'ny faritra mena. Hatreto tokantrano miisa 4 izy ireo no tsy maintsy miala ety an-toerana. Ny akamaroany zany zao dia presque efa hoe namonjy ny fianakaviana sy ny mpiara-monina kaikaiky daholo aloha satria mbola tsy hita zany izay toerana hoe tena lehan'ny zareo. Fa reto noraisina anarany reto zany zao araka ny baikon'ny PNGG sy ny tompony andraikitra moa zany dia ho raisiny ao amin'ny école normale niveau 2 ny fametrahana azy manomboka eto. Mandra-pisy vahaolana maritra avy amin'ny fitondram-panjakana dia apetraka eto amin'ny école normale ireto tsaboana ireto araka ny nambariny ireo tompony andraikitra avy amin'ny BNGRC. Mbola faly miarabantsika rehetra mpanaraka tsy tapaka ny fandarana teny anglisy eto amin'ny Dreamina ny tena koa Christian miaraka aminareo androany dia eo ihany koa manana vahintsika androany salama santatra. Hey Christian, hi everyone. Ny lohahevitra ho voaboasantsika androany dia mahakasika ny vaovaon'ireo membre ny gouvernemanta izay nanao fifamindram-pahefana ka ohatran'ny mahazatra
dia misy ireo voambolana vitsivitsy maromaro hojerentsika dia akafezanteny vitsivitsy maromaro tsika rehefa avy eo izay adikatsika amin'ny teny anglisy. Sa tsy santatra? Of course, Christian. It's with pleasure. Dia ireto ary ireo voambolana vitsivitsy hojerentsika androany dia ny vokatra haingana. Short run results. Short run results. Azo tsapaitanana. Tangible. Tangible. Lahateny. Speech. Speech. Herinaratra. Electricity. Electricity. Angovo azo avaozina. Renewable energy. Renewable energy. Dia averintsika indray ilay anankiray efa nitenenina tetsy ambony. Fifamindram-pahefana. Transfer of power. Transfer of power. Misy ireo ministera na ministra ho voatonona ato anatin'ny ity fandarana ity androany dia ireto ministra ireto. Ministry ny kolotsaina. Minister of culture. Minister of culture. Ministry ny filaminam-bahoaka. Minister of national security. Minister of national security. Ny ministry ny vola sy ny teti-bola. Minister of finances and budget. Minister of finances and budget. Ary ny voambolana farany na andiateny farany mijerentsika dia ny ministry ny asa vaventy. Or Minister of public works. Dia ireo ary ireo voambolana vitsivitsy maromaro ho hitantsika ato anatin'ny reto fehezanteny ho atolotra antsika reto izay adika amin'ny teny anglisy. Ny fehezanteny voalohany dia ny hoe mila vokatra haingana. Tadidinareo ve ilay vokatra haingana teo? Mila vokatra haingana sy azo tsapain-tanana ny filoham-pirenena araka ny nambarany tao anaty lahateny. Ahoana ny andikatsika an'izay santatra? We can say the president expects tangible and short-run results as he mentioned in his speech. Dia hitanareo tao anatin'izay fehezanteny izay ireo voambolana vitsivitsy mitserentsika teny ambony dia ohatra izay hoe vokatra haingana. Short-run results. Azo tsapaitanana. Tangible. Ary lahateny, tadidinareo ve ilay lahateny? Speech. But is there another way to say speech in English? Yes, we can say speech or remark. Remark. Ny fomba fiteny, ny fomba anankiray afaka hitenena ny hoe speech amin'ny teny anglisy dia ny hoe remark araka ny tenen'ny santatra teo. Ny fehezanteny manaraka ho jerentsika fampitombona isa ireo hisitraka ny herinaratra na an-tanan-dehibe na ambanivohitra amin'ny alalan'ny angovo azo avaozina. How can we translate this into English, Sandra? We can just say to increase the number of the beneficiaries of energy by means of renewable energy in urban and rural areas. To increase the number of the beneficiaries of power by means of renewable energy in urban and rural areas. Ny fehezanteny farany ho jerentsika androany dia ny hoe ankoatra ireo dia vita androany ihany koa ny fifamindram-pahefana teo amin'ny ministry ny filaminam-bahoaka, ny ministry ny kolotsaina, ny ministry ny vola sy ny teti-bola, ny ministry ny asa vaventy. Asa raha tadidinareo ilay voambolana nometsika tery ambony. Sandra, how can you translate this into English? If you want to say this sentence in English, you can say, apart from that transfer of power for the Minister of National Security, the Minister of Culture, the Minister of Finances and Budget, and the Minister of Public Works was done today. Dia ireo ary ny masaka azo natolotra androany makasitraka antsika rehetrarehetra nanaraka ny fandarana teny anglisy eto amin'ireo Jite. Thank you so much, Sandra. You're welcome. Bye-bye, see you next time. Bye.
dia nisafidiana manokana tokoa izay lohahevitra momba ny fifandrapaefana izay satria dia isan'ny nanamarika ny herinandro izany hoe ny tapa-bolana ihany koa izay fifandrapaefana izay teo amin'ny fifandimbiasan'ireo minisitra izay niala teo amin'ny toerany sy ireo izay notendrena andrafitra ihany koa ny gouvernemanta vaovao. Hoarantsika manaraka izao kosa ato anatin'ny portrait ny mombamomba any fitiavana andao ary. Fitiavana Rakoto Arvelo no anarany, 4 taona, mbola tanora dia tanora tokoa saingy efa manana ny orinasa keliny. Wedding designer, izany hoe mikarakara sy mandray tanana lanonana iray manontolo no asany, manomboka any amin'ny farambitika hatrany amin'ny famaranana na ny finition. Tsy tonga ho azy ny na wedding designer azy. Taorian'ny fianarany mantsy dia niasa tamin'ireny centre d'appel ireny foana izy. Asa izay tsy nankafiziny loatra saingy izay aloha nisy dia natao raha ny fitantaran'ny fitiavana ihany. Tsy dia tiako loatra ilay mampivady zavatra. Ohatra hoe raha mbola niasa tamin'ny birao manko dia tsy afaka, tsy maintsy hoe haka permission, haka congé à chaque fois hoe misy zavatra tiako atao na ohatra izany, dia izany hoe mbola voafatotra na hoe miankina amin'olona, dia izay nahatonga na hoe aleoko mihitsy ny fantoka tanteraka amin'ilay izy, dia j'ai investissement rehetra ataoko dia ao anatin'iny projetako iny daholo. Io wedding design io zany fitambaran'ny passionko rehetrarehetra izay efa nitadiaviko efa il y a 7 ans. Dia tadiaviko aizany anambarako andreo satria tiako manao volo, tiako manao tarehy, tiako manao sakafo, tiako manao décoration, tiako ny lamaody. Dia efa ela be, efa 3 ans taty aoriana angamba zay vao fantatro hoe vao niaina atao anatin'ilay hoe wedding design nanambarako an'izy rehetrarehetra dia izay vao nahita ny place io. Rehefa nandeha teny noho izany ny fotoana dia nitady hevitra hanambarana ireo passion be dia be na aliana azy ireo hifitiavana, ka teo no nitsirian'ny hevitra andehanao wedding designer. Marina fa rehefa karazana fety aman-danonana dia raisy ny fitiavana an-tanana avokoa, ny mariage kosa no tena manavanana azy. Tsy mino angaminareo raha tena hoe 15 000 ariary ny etombo amin'ny projet ako. 15 000 ariary ny etombo amin'ny projet ako tamin'izany fa za olona mpanofo be, tena farak'izay olona rêveur, ary za rehefa manofo dia manofo zavatra ngeza be foana, zavatra tsy fataon'ny olona. Dia nanomboka tamin'ny 15 000 ariary tamin'izany dia natateraka an'ilay événementko atao hoe fashion specialist dia izay ny etomboako na tamin'ny rehetrarehetra, tsisy hoe nisy olona ny investissena hoe nisy olona nanoana rabola matanjaka sy ohatran'izany. 12 taona ny fitiavana no nikarakara mariage voalohany. Il y a 7 ans, 8 ans teo nahazo contrat mariageko voalohany dia tamin'izay fotoana izay za daholo zany tsy nanka prestataire mihitsy tamin'izany, fa za daholo nanao sakafo, nanao volo, nanao ny ana dia course tsy matory mandritry ny semaine fa manomboka manao décoration tao anaty salle miaraka amin'ny équipe moa zany, dia mikarakara ny sakafo, manao course ohatran'izany. Tamin'izay fotoana izay moa za accidenté kely mihitsy dia efa matory mitondra tomobile dia matory fotsiny ny andalana dia tena hoe efa saika tsy vita moa ilay mariage fa nakalkulesina foana ilay izy dia letiko nanatsara ny taty aoriana. Tsy mora ny mikarakara lanonana iray raha ny fitantarany fitiavana. Efa marobe ireo olona nosedrainy saingy tsy nataona kivy fa vao maika nanosika azy anatsara hatrany ny asany. 7 taona izao na wedding designer azy ary efa manodidina ny 30 teo eo ireo mariage noraisiny an-tanany. Tamin'ny voalohany ny famille, mamako, ny dadako, ny zandrinay, ny cousinako, ny cousin, izay rehetrarehetra miaraka miasa tamin'izany. Dia aty aoriana zareo mbola miaraka amina foana fa miampy fotsiny izay hoe miampy andreo prestataire namako hoe prestataire hitako hoe mahendrindra teto alaiko namana dia miara-miasa amina foana rehefa manao zavatra. Ankoatran'ny fikarakarana lanonana dia manjatra ihany koa fitiavana. Nampiana teny izy raha ny fanazavany.
ity ro ampitazantsika amin'ny sary ity izao anisan'ireo sanganasany. Ny afatra ngamba ho an'ny tanora ngamba ny tiako tenenina hoe aza mitsahatra manofy fa ny olona manofy amin'ny fiainana matateraka zavatra tsy vitan'io raha ohatra hoe raha ohatra hoe 100% nofinao mety 10% ny vitanao fa io 10% tsy vitan'ny olona tsy manana nofy dia ny fako ianao manana vision amin'ny fiainana dia lasa manana objectif dia ny zavatra rehetra ataonao dia orientenao mahazo makany amin'ny objectif anao iny fa lasa lavitra anao ohatra hoe manana an'izay nofinofy izay. Izay hono izany no afatra kely avy amin'ny fitiavany isan'ny faniriany any aorinany ny anangana maison nuptiale. Isan'ireo ny afaka tamin'ireo hafakely tamin'ny herinandro lasa teo ihany koa ity insolita manaraka ity raha toa mahazatra dia ronono efa voahodina no ampiasaina hanamboarana ireny glasy ireny dia nonon'ireny kosa ny an'ity fomba fanamboarana glasy iray izay hoaranao ato anatin'ny hafakely ity. Tsy vitsy amintsika no misafidy ny glasy ho tsindrin-tsakafo ankoatran'ny voankazo na toy ny glasy fahita mahazatra aza nefa no hitantsika aroso amin'ity verity dia miavaka kely ny akora fototra nanamboarana azy satria vita amin'ny ronono na reny mitaiza kely. Malalaka kosa ny safidy amin'ny karazana laro ampiasaina hanome tsiro sy hanitra azy toy ny hoe ny voasary makirana na ny lavanila. Non merci. Misaotra. Le hevitra fotsiny dia efa mampivingivana. Ça me rend malade. Nomena ny anarana hoe Baby Gaga ity glasy tsy dia fahita firy ity. Tany Londres no nampalaza azy voalohany ary mananika ny €9 na manodidina ny €9 eo ny vidin'ny vongany iray amin'ilay glasy. Na misy kosa aza nefa ny manakihana sy tsy miombon-kevitra loatra amin'ny fisiany ity vokatra ity, resy lahatra ny mpanamboatra azy fa mahasoa ny rehetra ny glasy vita amin'ny rononon-dreny. Sady tsotra ilay izy no ara-boajanahary ka nahoana no lazaina fa marikoriko. Raha mety amin'izanantsika ilay izy dia mety ho an'ny rehetra izany. 50 ny reny mitaiza kely manodidina ny 530 taona namaly ny filazana tamin'ny interneto nataony Matokonor. Niatrika fizaham-pahasalamana aloha izy ireo mazava ho azy. Onerana vola mitetina €70 na mahery ny €9 kosa ireo renim-pianakaviana isaky ny manome ronono iray ampatelony litatra. Where did the milk come from? Raha avy amin'ny omby ny ronono reny glasy hafa reny, tia indray avy amin'ny olombelona. Tsara ka. TM manavaka azy satria mamy be. Nisy fotoana nefa voarara tsy azo namidy ilay glasy vita amin'ny ronono reny noho ny ahiahany sampandrara misana ny fahasalamana Britanika. Saingy raha nisy izany ny glasy, mety azo heverina tsy ho atsy fa isy ihany koa ny anita-kevitra ka anamboatra fromage na yaourt vita amin'ny rononon-dreny. Izay ny hafakely fa amin'izao fotoan'izao kosa dia hoarantsika indray ny manodidina ny talentanyity tovovavy kely izay monina eny nosy-patrana andrefana ity izy izay manana fakingana sy talenta manokana ihany koa eo amin'ny fanamboarana ireny patin na ireny lamba izay fampiasa hoitsahana ny tokantrano ireny raha toka tsy tiana hoaloto ny gorodona, ny simenitra, ny carreau ihany koa. Andao ary hoarantsika ny mikasika izay hakingan-tsainy ity tovovavy kely ity izay. Tapatapa-damba efa horaiko veta kely miampy tongotseza atao lasitra. Fitaovana tsotsotra tahaka izao nefa avy tany vanesahany reto. Batin hoy isika, karazana lamba kely mitovitovy endrika amin'ny karipetra, natao entina mandehandeha eran-trano mba hisorohana ny gorodona tsy haloto. Monina ety Nosy-Patrana andrefana ary vanesaha.
manamboatra karipetra amin'ny lamba ny fiveloman'ny olona ety ary izay no nanome aingam-panahy an'ity zazavavy kely iraika amby folo taona ity anao izao asa tanana izao. Nahaizako an'ilay izy izany tiany mijery mamany nanao an'ilay izy dia hatramin'ny farany mihitsy ilay izy. Tamin'izaho nanomboka teo amin'ny 7 taona teo izao dia efa mijery mamanay aho. Vetivety ihany tsy satsasakadiny akory no ametany Vanessa ny patin iray. Midika izany fa efa kingakinga ny kialakely. Miasa be kokoa ny tanany eto ankoatra ny hety. Efa mamaraparana ny asa izy izao, manala ireo kirambodrambodamba mbola manelingelina amin'ny maso. Mbola voaraika amby folo taona ny Vanessa saingy efa manana ny eritreritra sahady izay asa ho ataony any aorianany dia ny lofo amin'ny fanamboarana karipetra sy patin ary varotra izany avy eo. Efa nanandrana ny tetitsena raha teo ny zazavavy kely ka nahita tsirony. Asa tiako atao rehefa lehibe dia hanao tapis satria io misy vola kokoa. Efa nanao dia efa namidiko tany nalakely. Raha telo ny alefako dia mahazo 500 sy arivo dia raha 5 dia mahazo 500 sy roa. Ny volana desambra teo, isan'ireo ankizy 10 nandray anjara tamin'ny hetsika valon'ny Vanessa. Tanjon'ny hetsika ny ampifaly ny ankizy sahirana amin'ny alalan'ny fifaninanana manamboatra kilalao ary nandritra izany no tsikaritry ny mpikarakara ny talentany Vanessa ka antony nahatonga azy ny bata ny fandresena. Vanessa zany nisan'ny songadina atao anatin'ireo ankizy maro ireo. Ny thème tamin'ity zany dia hoe manamboatra kilalao. Dia ny anazy nanao rose zay izy. Rose tena vitany tsara tamin'ny izany hoe nataony tamin'ny lamba ilay izy dia lokony menamena dia ny tahony nataony tarbi izany hoe nampirehatra labozia izy dia natao satria ilay izy manko azavainy eo ilay zavatra ilay dingana natao tamin'ilay famoronana. Dia izy ny anisan'ny voaloha satria tsara tarehy ilay zavatra nataony. Anisan'ny zava-dehibe taminay ihany hoe mahafinaritra misy ankizy anatina fahasahiranana be nefany mahavita mamorona zavatra anankiray sady mahafinaritra. Fanomezana sehatra amin'ilay talenta hoe tany ketsa ho antsika rehetrarehetra izay. Tsara foana ny fianarana fa tsara ihany koa ny talentanao raha misy eo aminao trandrahana ihany koa. Dia teny manokana koa ny ray aman-dreny mba tohaniny ankizy rehefa manana izay talenta izay izy fa zararana mihitsy fa aleo izy tohanana mihitsy mandroso amin'izay mba ho lasa lavitra. Tsy nampozo ny Vanessa mihitsy nahazo ny laharana voalohany na desamba ny aza vao nandray anjara tamina fifaninanana ohatr'ireny izy teo amin'ny fiainany. Zaho efa nitenitena be hoe izy ary ny azo an'ilay izy, izy ary ny azo an'ilay izy. Dia tsy nampozoko mihitsy. Raha teo izao nahita anahy dia faly be izy. Kamboto iray Vanessa, bevoaka azy enim-bolana ny reniny no maty ny dadany. Raha eo amin'ny lafin'ny fianarana indray, anala CEP amin'ity taona ity ny zazavavy kely, hainy tsara araka izany ny mandrindra ny fotoanany rehefa ao an-trano. Ny anahy zao ohatra hoe milalao kely eny an-tokotany dia manao dia avy eo mianatra lesona. Mazava sita hoe maditra fa be lalao. Izy zao anao CPCM dia ohatrany tsy dia mifantoka loatra manao ny zavatra izy. Namaranana ny fiainana tamin'ny Vanessa ny nanolorana azy karazana valisoa avy amin'ny chocolat ho fampirisiana ny Vanessa ho tia karokaroka sy hanohy hatrany ny asa famoronana mba ho tonga matianina atsoatsy. Varanatreo ny fandarana le Jite du Dimanche raha ny tamin'ity androany ity no nasy antenainay fa dia nafinaritra anao ireo zanam-pandarana isan'atolotra teto amin'ny latsinainy ny fotoanantsika izany hoe rahampitso anatin'ny le Jite manomboka amin'ny fitora sasany mametraka ny veloma mandrapiona aminao ampijery indray ny ekipa ny fampalam-baovao.